Atolotra ny araba tokony lasa toko vavy amin'ity alatsinainy voalohany amin'ny volana marsa 2024 ity sanay ampanajana ny anao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV isany hoentina amintsika amin'ity androandroany ity ny fanehoan-kevitry ny mpahalalana mahakasika indrindra ny fanoloana ireo mpikambana eo anivon'ny HCC eo ihany koa ny zava-mitranga any Chine any dia ny fanondranana antsokosoko ankolaka ihany koa ny vehivavy malagasy izay miazo any Chine. Nakoatra zay isany hoentina amintsika amin'ity takariva ny alatsinainy ity ihany koa ny fivangon'ny fako eto an-drenivohitra manana fanazavana mahakasika an'izay zareo avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Anisan'ny fanapakevitra andraisin'ny filoham-pirenena ny herinandro lasa teo ny fanoloana ny mpikambana mandrafitra ny HCC tsy mbola afaka miasa vetrany anefa izy ireo raha ny fanazavana izay nentin'ny mpahalalana Honoré Rakotomanana tsy maintsy miandry ny fifidianana ireo namana izy ireo vo afaka andray ny asany raha ny fanazavana azo. Vola ravavy no mamitana ny vaovao sarany tsirako torsan. Tsy mbola mandray ny asany avy hatrany ireo olona telo vaovao dia Andriamatoa Jean-Éric Rakoto Arsoa, Ramatoa Yvonne Rarson ary Faralisy Ravao Arsoa izay nitendren'ny filoham-pirenena ho ao amin'ny HCC. Raha ny fanazavana nentin'ny professeur Honoré Rakotomanana dia mbola andrasana ny olona roa avy voafidy mpikambana ny HCC avy amin'ny anteny meram-pirenena sy ny filakevitra ambony ny mpitsara na ny CSM. Ny vazoka zao marina fa efa nisolony izy abrogy marina fa efa voatendry ny solony telo zany hoe miandry fotsiny raha araky ny eritseritra zany ny atao hoe ny anjarany ny CSM Conseil supérieur magistrature anankiroa dia miandry anankiroa koa anjarany ny antemera-pireneny zany ka rehefa ohatra voafidy reo fidina maty reo dia amin'izay fotoan'izay dia miaraka atao ny fiainanany dareo satria zao tokony miaraka anomboka ny ataontsika hoe fepotona isany dia miara amin'ny farany zay no lojika zay. Mbola manohy kosa ny asany ireo mpikambana sivy ao anatin'ny HCC mandra-pahavitan'ny fianiana ny mpikambana vaovao. Manohy ny asany ihany zany reo dia hoe ahoana moa no hoe efa nifoanana ka raha ohatra zany ny didim-panjakana nalaza fa hoe abroger kanefa mbola hoe nefa mbola manohy asany kosa izy ireo voatendry ny anjarany CSM sy ny anjarany antemera-pirenena zay dia mazava tsara izy amin'izay fotoan'izay satria tsy avan-takany gouvernemanta le hoe efa niarany gouvernemanta dia naverina amin'ny toerany dia manohy ny asany ozy izy sy afan'izay zany mivoty amin'izay ihany zany indraindray moa zany hoe expédition des affaires courantes fotsiny fitika ohatra ny le farany teo hoe averina amin'ny asa izy ary manohy ny asany ihany zany fa sy hoe fampadiany dara tsotra fotsiny zany zay no azahoan'ny gouvernemanta mbola mety afaka andray didim-panjakana ohatra zany zany. Afaka mandray fanapakevitra ihany koa ny HCC amin'izao fotoana izao. Manapakevitra izy afaka raha ohatra misy fidiana moa ny CES fa raha ohatra zao ka misy lalàna mandehany ny tokony andeha tany zao raha araky ny inoko zany satria zao hoe nahisiny dareo ny fisipianaty ny antemera-pirenena tadio tsara fa hoe inona avy reo karazana ataontsika hoe rizateny na karazan-dalàna didy aman-dalàna zay tsy mandalo ao amin'ny HCC zay vao manan-kery azo ampiarina. Voalohany indrindra dia lalàna fehizoro, faharoa dia ny lalàna mba ordinaire na loi, fahatelo dia ordonnance na hoe didy itsy-volana, fahaefatra dia ny fitsipika anaty ny antemera na antemeran-dolo io na antemera-pirenena ka raha ohatra zany isy fanitsinana fanovana ny fitsipika anaty dia tsy azona ampiarina fa raha ohatra isy zavatra natao tamin'izay zany dia tsy ara-dalàna dodolo zany ary ny tena mazava tsara mihitsy ma satria zao ny andininy fa 700 ao amin'ny lalam-pandriana dia milaza fa hoe tsy maintsy alefa any amin'ny sarana avo rena ny fitsipika anaty Mariana fa 7 mpikambana eo anivon'ny HCC, 3 avy amin'ny filoham-pirenena, 2 avy amin'ny loholona, 2 avy amin'ny anteny meram-pirenena ary 2 avy amin'ny filakevitra ambony mpitsara. Noho ny fahataperan'ny fepotona fiasan'ny mpikambana izay voafaritra ho 7 taona no antony fanoloana mpikambana. Saingina eo azy zay dia tsy mbola hisolo ny avy amin'ny loholona satria tsy maintsy mbola miandry ny fifidianana 12 taona dia ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana loholona.
maniry ny ananganana gouvernemanta maharitra ary any koa azo itokisana ary anendrena prime ministre ao anatin'ny republika faefatra tsy miandany ny ankabeazan'ireo olona sendrinay teny an-dalambe teny tamin'ity androndroany ty raha mitondra ny fomba fijeriny ny mahakasika ny raharam-pirenena izy ireo amin'ny akabeny saika mikolay noho ny amafy ny fiainana avokoa ireto olona sendra ny mpanao gazety androany ireto amin'izao raharam-pirenena zao no de tena hita tena mijaly mihitsy vahoaka tokony fidy tena amesaka gouvernemanta vaovao tsika fa tena mijaly mba hisokafan'ny agoa fa tena mijaly ny vahoaka be da be ny tsy anasa zao zay zao de tanao rehefa mitangorony ndray tsy anasa zay am'izao tena mijaly zay no mba andeha mihitsy ny tena fifidiana prime ministre fa mijaly re vahoaka reo zay ho avy tokony ho atsangana ny gouvernemanta fa mijaly loatra vaovao fa tsy rirarira raha pisy zao ndray varina amin'ny ady la politika ry zareo dia adino ohatramin'ny rehetra rehetra amin'izao tokony alefa amin'izay io fa raivola an'izay no fafatsangana ny anina zay dia mbola hatramin'izao mbola tsisy zavatra vanina foa zay no mba angatahanay mijaly zay majinika